Miarabantsika rehetra ny teknisiany zany nareo journalista nanao niezaka rehetra amin'ny fampitana izao tafatafa irahantsika zao ary faly miaraba anareo ihany koa tratrin'izao taona vaovao zao hitondra fahombiazana ho antsika tsy ray tokantrano hoe ity taona ity ary miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa tsy fakivolo izay manaraka izao fandarana zao dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana tompoko. Makasitraka anao ihany koa namaly izay fanasana izay na dia hoe any ampitan-dranomasina raha dia hoe nanaiky hitafatafa ho an'ny vahoaka malagasy moa zany. Nisan'ny fahafantarana anao ny resaka famakafakana ara-toe-karena sy fifandraisana iraisam-pirenena iompana amin'izay aloha sika zay sika vao hiditra amina tontolo politika izay ao anatin'ilay hoe fanarenana ara-toe-karena ny firenena ihany koa izay nisan'ny atrikasa nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny herinandro lasa ity ny fahitanao inona ny tokony fantohana bebe kokoa amin'izay fanarenana ara-toe-karena eto Madagasikara izay mba hiakaran'ilay ari-karena eto Madagasikara izay totongana hatrany taorian'ny fahazon'ny Madagasikara ny fahaleovantena izay hoe ari-karena izay ny fahefan'ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izay hoe ara-toe-karena izay. Satria tsy mifantoka le olana eo amintsika ane tsotra le olany tsy mifantoka amin'ny filana sy mifandraiky amin'le toe-karena misy eo amintsika ane ny fampandrosoana zay atao efa betsaka zay koloka zay manko le fidiniana izay natao miaraka amin'ireo partenaire technique et financier miaraka amin'ireo groupement des entreprises Madagascar GEM zany miaraka amin'ireo mpandraharaha rehetrarehetra efa betsaka zay koloka natao zay fa maninona ary mbola tsy ataontsika hoe miakatra foana le ari-karena malagasy maninona ny mbola zay ne tokony hifantohantsika ny zavatra tsotra indrindra dia efa teneniko foana dia zao hoe raha mbola mieritreritritsika hoe tsy niezaka rehetra tsy mandeha any amin'ny atao hoe secteur primaire any amin'le production any fotony mihitsy ny secteur primaire io raha tsy ny fampandrosoana io no ataontsika vaindohan-draharaha sy ny karazany na inona ny zavatra ataontsika na inona ny zavatra ataontsika dia iodikodiny eo foantsika tsika zany dia zatra secteur tertiaire foana secteur tertiaire foana amin'ny fampandrosoana sy ny karazany hany ka na ny sakafo hoanitsika ao Madagasikara mbola afarana misy ny déficit de balance commerciale izay tsy azotsika tapenana maso fotsiny ny zava-misy ao amin'le firenena eo mahatonga sadambola mitotongana sy ny karazany zavatra ohatr'izany tsy fahalalana politika ekonomika matotra ho an'ny fampandrosoana n'le firenena tsy miatraika any amin'ny filan'le firenena tsy filan'le vahoaka malagasy zay ane manana atout rehetrarehetra tsika fa tsy haitsika zany mijery an'le atout aiza le point fort tsika ahafahantsika manao an'le développement le fampandrosoana tena izy. Raha tena hoe ifantoka amin'izay fanarenana ara-toe-karena izay zany inona ny drafitra tokony ho ananan'ny mpitondra fanjakana mety hoe ilaina ihany mametraka an'izay ankoatr'ilay hoe tsy tokony hifantoka any amin'ilay fikaonan-doha fa tena tonga dia hoe fandraisana tanana zany no atao amin'izao. Ny fanjakana mila zavatra fantaritsika aloha dia zao tsika manko miankina amin'le fanjakana foana ny fanjakana dia tsy natao an-draharaha zany hoe tsy ny fanjakana mihitsy no ampiakatra ny ari-karena fahobe fa ny secteur privé fa ny asan'ny fanjakana dia manao ny lalàna rehetra izay misy mba ahafahan'reto secteur privé reto miroborobo sy mamorona asa sy ahafahany mampiakatra an'izay ari-karena fahobe zay manko le zavatra tsy mety eo amintsika ny antsika zany lasa fanjakana no manao ny zavatra rehetra zay ne no mahatonga an'io zavatra io bloqué foana aleo ny secteur privé fa teneniko foana io no vecteur de richesse io no mampisy an'le ari-karena fahobe sy mampitombo an'le ari-karena fahobe fa tsy ny fanjakana mitsabaka amin'ny zavatra rehetra fandrarahana rehetrarehetra zao ny fanjakana manao ny cadre économique rehetra manao ny cadre juridique rehetra mba ahafahan'ny secteur privé miroborobo sy mandeha araka ny tokony ho izy. Inona moa ny asan'ny fanjakana amin'izany eo amin'ny resaka politique fiscale eo amin'ny resaka incitation à l'investissement zany hoe protection amin'ny resaka fampiasam-bola ny olona iza moa ny olona ampiasa vola ao raha tsy mazava ny lalàna sy ny karazany rehetrarehetra zay misy zay ne le zava-misy raha ohatra manana entreprise orinasa anankiray anao samy manamboatra yaourt reo orinasa reo ray any taux d'imposition an'io orinasa io fiscalité an'io sy ny réforme fiscale an'io société anankiray hafa kokoa fa misy secteur hafa mitovy secteur ihany fa misy ny atao hoe samy mpivarotra yaourt ho samy mpamokatra yaourt dia ny secteur anankiray iny avantagenao kokoa satria misy an'izao izy satria namanamana manao an'io satria zany hoe tsy misy an'le politique fiscale mazava araka ny tokony ho izy zay le olana ao amintsika zay ny asan'ny fanjakana voalohany indrindra eo ihany koa ny lalàna mikasika amin'ny investissement
inona ny atirentsika andreo mpampiasa vola reo ho tonga eo amitsika mba anana assurance izy ireo ampiasa vola amitsika mba ampiroborobo ny toekarenao amitsika rehefa misy io fampiasam-bola io de misy famoronana asy rehefa misy io famoronana asy io dia misy ny fiarikarena nisy ny consommation zany afaka manana vaolana ny olona amahany olona isan'andro rehefa misy zay consommation zay misy ny fidiram-bola amin'ny fanjakana miakatra ho azy ho arikarena fahobe io fa tsy zay le zava-misy eo amitsika eo ny zava-misy eo amitsika eo de hitsabany fanjakana daholo ny zavatra rehetrarehetra hatramin'izay io fa tsy hoe zavatra am'izao ny teneny koa fa en général zay ny mahatonga atsika hoe maninona ty toekarena Madagasikara ty na iza ny fandimby eo na iza ny fandimby eo de ohatrany eo ihany tsika tsy hita mihitsy atao daholo zao fandinihana rehetrarehetra zao tadiavina daholo zao mpamatsy vola rehetrarehetra zao fa de eo ihany tsika satria tsy mifantoka ny fanjakana tsy mifantoka amin'ny asa tokony ataony ny secteur privé am'izay mipatinina rehefa mipatina izy tsy manana visibilité à long terme ny zavatra tsy tiany entreprise anankiray de tsisy visibilité tsisy fijery zany izy hoe ahoana moa ty orinasako ty afaka 3 taona afaka 5 taona afaka 10 taona anisan'izany stabilité politique zay ihany koa sy continuité de l'état anisan'izany zavatra tadiavin'ny secteur privé daholo zany zany ny cadre tokony faritan'ny fanjakana fa ny fanjakana tsy natao andraraha fa raha vao ny fanjakana miditra amin'ny fandrarahana de tsisy création de richesse mihitsy tsy natao tsy vocation ny fanjakana zay zavatra zay ny makasika an'izay teto Madagasikara rehefa miova mpitondra de misy mpandraraha azo lazaina fa misongadina ary voatonontonona foana ary lasa ohatrany hoe raisin'ny olona ho mafia mifehan'le fitondrana iny mpandraraha iny fa ny vahiny eto Madagasikara de ohatrany tsy voakitikitika mihitsy mety hoe resaka any amin'ny etra mantsy no ambadiky reny hoe miaraka amin'ny fanjakana de tsy hotakiana etra fa ny vahiny eto Madagasikara maro ny ohatrany hoe manodilina ambadika amin'ny mpitondra fanjakana ka tsy voakitikitika mihitsy ny intérêt rehefa miova le mpitondra fa mahay miaraka amin'le mpitondra foana inona tokony ho ataotsika amin'izao zany nisy an'le antso iny mantsy le resaka tambazotra-pifandraisana sy resaka solika zao nisy hetsika nokasain'ny tanora natao iny hoe aleo ioverina amin'ny malagasy ireo fa tsy ho fehizina vahiny verina am'le resaka teneniko teo aloha ihany zay resaka anao zay hoe rehefa misy mpandraraha vahiny ohatrany misy deal ny ambadika dikan'izany tsisy transparence misy deal ina deal fiscal ve sa deal ina dikan'izany tsisy transparence fiscal tsisy politique économique mazava azony rehetra hoe ty zavatra tiany hoe lalana le ho an'ny rehetra na izy na izy aoka atsika esorintsika ho an-tsaina za anisan'ny olona mpanderaka zao tontolo zao betsaka na any Afrique io na any aux États-Unis na aty Europa na any Asie fa zavatra teneniko aminareo de zao vaolana ve hoe any mpandraraha malagasy any aoka ty soliky ty ho azony mpandraraha malagasy aoka ty zavatra ty tsy azony mpandraraha malagasy tsy le mpandraraha malagasy ny olana fa na mpandraraha malagasy io fa rehefa tonga zay tsisy transparence zay de verina am'izay de misy monopole hitatsika le zany tamin'ny fitondrana taloha teo angaty tsisy olona nanana monopole amin'ny secteur économique rehetra tao Madagasikara tao tamin'ny fitondrana teo aloha teo nisy gasy ane reny olona reny ry zareo no mifehiny rehetrarehetra naomby ve zany zavatra zany nisy impact tao am'le firenena tsy any am'le resaka hoe monopole ny gasy na monopole ny vazaha fa transparence fiscale transparence économique sordalana raha n'le fanjakana sy ny karazana na investisseur vahiny io rehefa hoe zao ny etra lohanao zao ny lalàna misy velona sy eto amin'ity firenena ity misy ane zao ny mpandraraha gasy mialatsiny teo fitondrana teo aloha teo zany mpandraraha gasy rehefa manao étude impact environnemental de sairanina be fa misy ny mpandraraha vahiny ray volana sy roa volana izy de efa mahavita zany hoe étude environnemental amin'ny projet anankiray inona ny antony satria misy deal ny ambadika any satria tsy mazava le fifanarana satria tsy transparent le lalàna misy satria tsy arahana mihitsy le lalàna misy eo amintsika zay ny olana fa tsy hoe mpandraraha gasy na mpandraraha vazaha lazaiko anareo za amin'ny secteur financier eto Luxembourg eto Luxembourg 70% secteur financier eto Luxembourg de ny vahiny no mitantana azy les américains les britanniques australiens ny chinois mitantana zany zavatra fa tsy solana satria inona tsy solana satria transparent le zava-misy transparent le zava-misy lalàna misy iaketrany rehetra ary arahany iny lalàna iny fo amitsika atao ny lalàna da atao tsy arahana de zay no mahatonga an'io baranahany ohatrany io fa tsy question ana hoe mpandraraha vahiny ka zany esorintsika le tsara le patriotisme miainga amin'ny lalàna patriotisme miainga amin'ny fanajana ny lalàna ary le patriotisme miainga amin'ny fitoviny rehetra amin'ny fandraharana
Inona zany no tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha tena hoe amerina n'le toe-karena ho an'ny malagasy mpandraharaha malagasy tanora ihany koa vao misandratra maro ny tanorana vita fianarana eto Madagasikara ary matetika fitantanana ny tena ananan'ny tanora malagasy an'izay mari-pahaizana izay zay le problème amintsika eo betraka ny tanora fa jerevinareo tsara za zao am'le 30 janvier manao conférence amin'ny université ny Fianarantsoa efa mandeha amin'ny université manao conférence foana zavatra tsapako de rehefa fitafita ny fianarana ny ankizy anankiray de inona zavatra atao de hoe anao fonctionnaire hitra anao fonctionnaire anao concours amin'ny fonctionnaire de gaga am'zareo za teneniko am'zareo tsy mbola niasa amin'ny fanjakana zany satria fanjakana tsy manao création de richesse dépense ny fanjakana iny zavatra iny en plus in'izay raha tiana karena ianareo aza miditra amin'ny fanjakana satria le problème ny ankizy am'izao hiditra amin'ny fanjakana dia hoe ahoana ny ananana business ahoana ny anana zao tsy zany fanjakana natao an'olona aza miditra fonctionnaire ianareo raha tiana karena fa ny fandraharana ny mampalakarena le fandraharana eo am'izay eo le cadre le teneniko aminao inona zavatra tokony ataon'ny fanjakana am'izao fotoana zao mametraka ny cadre rehetra ina moa le cadre rehetra politique économique sy relance économique efa manana zay document zay ve ny fanjakana mbola tsisy tsika hatramin'izao fotoana zao ny loi de finance tsy mametraka loi de finance efa teo aloha teo iny engany mba hisy rectificatif atoato mametraka an'izay cadre économique zay mametraka an'izay relance économique zay ameko piste vetivety fotsiny amin'io resaka relance économique io le tanora teneninao to misy ane tanora manana projet fa le problème am'le tanora le accompagnement zay le fanoteneniko am'le fonds de relance économique tokony manana an'izay vision zay fanjakana miatso ny mpandraharaha rehetra manana surliquidité ao Madagasikara ao apetraka ny fonds de relance économique io fonds de relance économique io ahafahandreo tanora reo manana projet viable ifinancena-ndreo zavatra zao manana projet zay financenandreo zavatra betsaka ane le zay ko andreo tsara resaka panneau solaire efa 15 ans 10 taona tany aorina tany amin'ny université ny Fianarantsoa efa nisy olona nanana vinavinana izy io namaky rapport n'izy io rapport de olona manana maîtrise ny mémoire efa na 15 ans 20 ans narina zany efa nalana an'izany zavatra fa le cadre mihitsy ny tsy apetraky ny fanjakana amin'io zavatra io iaccompagnena ny reto jeune reto manana ambitieux reto tsy jeune ihany fa na ny entreprise efa miexiste amin'izao fotoana zao mitady fanampiny anaovana investissement misy zao manana orinasa vao teny amin'ny fampandarana miteny tamin'ny olona manana entreprise any Madagasikara vao maly zay nanana ny resaka an'izay hoe mba hitady avy financement ny ivelany fa manana projet zao zay ato amin'ity entreprise ty efa midéveloppe efa mampiasa 10 olo zay fa mbola manana vina zay ampitombo an'ity zavatra ty satria tena mandeha ty secteur anay ity jereo zavatra ohatra zany ahoana ny olona no andeha ty ivelany nefa tsika eo misy surliquidité reo banque reo misy surliquidité ny fanjakana tokony mametraka an'izay cadre zay satria raha tsy misy ny financement banque eny ny institution financière ane manapoko ny asany voalohany indrindra financer l'économie raha tsy manao ny asany izy ny banque primaire reo raha tsy manao ny asany financer l'économie ina moa ny hitadiavana azy reo de zay ny hitadiavana ny cadre ny fanjakana ihany koa hoe aloha apetraka les fonds de relance économique jerevinareo tsara les fonds souverains nefa nyresahako taloha les fonds souverainistes teo aloha to fa nohony hoe zay tondra le hevitra sy ny karazana de natao zay nanety azy io izy midovitro aiza les fonds souverains am'izao tsy fantatra koa le cadre anaovana an'le zavatra de atao zay daholo le zava-misy am'izao fotoana zao ka ny amaliko ny fanontaniana atao hoe ny fanjakana mijouer rôle manana rôle betsaka ny fanjakana ao am'le resaka relance économique anome cadre rehetra mba ahafahan'ny entreprise efa misy mandroso kokoa mba ahafahan'ny mpanorona entreprise manana vahana kokoa ahafahan'izy ireo manangana ny orinasa zay ho atsangany mahakasika ny resaka ara-panjakana indray matetika eo amin'ny fikarakarana taratasy sy ny resaka hetra io ny tena mahasarotra ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara ka lasa ohatrany hoe kapaina amin'ny resaka ara-panjakana io taratasy io ireo mpandrarà vao misandratra matetika tsy manana an'le vola takina de lasa ohatrany hoe tsy ara-dalàna le izy tsy miditra any amin'ny tapom-bola mpanjakana ilay zavatra zay ataony zareo sy ny tamberina fa lasa ohatrany hoe mandeha tsy ara-dalàna eny de hiaran'ny fampiaran-dalàna moa rehefa avy eo de vero azy io problème be ao amintsika io efa teneniko teo ihany hitanao centre des impôts efa misy lalàna zao dia lefa manao contrôle fiscal sy ny karazany raha 5 millions d'ariary ny tokony alohan'le entreprise de ina ny teneniny anao 1 million d'ariary fa ameko carte fiscale anareo ameko an'izao zava-misy zany ao Madagasikara de tsy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana
rehefa tsy mihitra kitapo-bola fanjakana izy moa no voa amin'iny tsika vaoaka malagasy tsika rehetrarehetra inona ny vahaolana solution tsika zao a tsisy olona tsy mampiasa an'izany hoe digitalisation zany ran'izao tontolo zao tsika zao a mandroso ny teknôlôjia eo amitsika mandaingy tsika raha tsy misy teknôlôjia eo amitsika eo ary zavatra tena tiako le nitenen'ny filoham-panjakana farany teo hoe apiditra compagnie téléphonique vaovao izy raha fa mipiditra compagnie téléphonique vaovao de zany hoe misy réseau vaovao mitombo zany resaka teknôlôjia eo amitsika eo fa maninona na ny création ny fananganana orinasy io na resaka aty ivelany efa tsisy an'izany ntsony andehany amin'ny centre des impôts anao déclaration d'impôt sy ny karazany zavatra rehetra électronique daholo zany eo amin'ny système zay le digitalisation de ny système iny am'izay a no midéterminer an'le hoe zao ny impôt alohanao zao ny hetra alohanao de iny ny bulletin d'imposition azon'le entreprise de iny am'izay a no manao négociation fomba ahoana ny andoavana azy atao 2 fois ave atao 3 fois ave sa atao 4 fois zay sisa zany hoe ieviter raha vo le contact am'le centre des impositions amitsika mihitsy manana fakapanary olo hoe zay le nanao concours tato ne zay nihitra tato nando vola kina ny andoavanao vola nihitra tao fanjakana anompo fanjakana anao de ando vola manaova concours anao a rehefa afaka concours anao manompo an'le fanjakana fa mando zay foana ny problème amitsika rehetrarehetra voalohany zay faharoa manaraka zay tsotra miady amin'io zavatra io efa teneniko foana hoe io tsolitra io corruption io ane ny mahatonga le firenena mahantra io ny mahatonga le firenena tsika mahantra voalohany indriny ny fonctionnaire de l'état rehetrarehetra ny olona miasa fanjakana rehetrarehetra tokony manao déclaration d'impôt isa-taona ho jerevana ny fiditry ny vola sy ny variation ny patrimoine zavatra tsotra zany ao amitsika eo na simple douanière rehefa hitanao manana tobila 4 de tsy misy mitaitra am'izany tsy misy mametra mpanontanina am'izany tsy hoe sao de atao sasany ndray hoe fialonany ty na zavatra ohatrany tsy zavatra ohatrany raha olona manana ny herim-ponao anao raha olona mitondra ny fahalalanao rehetra sy ny karazany ianao ary ny atsembohanao ny vidianao re zavatra tsy solana ane fa ianao ane ny vola tokotra hiditra amin'ny fanjakana rehefa tsisy ane vola hiditra amin'ny fanjakana tsy vita ny hôpitaly tsy vita ny fampianarany tsy vita ny lalany de tsika ndray ny imenimeniny hoe tena goka be ty lalany ty zao ty lalany ty ina ary ny ataon'ny fanjakana ianao tokony ampidibola ny fanjakana ianao ny manaka anazy le zavatra atao ka le problème de io resaka digitalisation io le avenir resaka digitalisation ny corruption 60% ny corruption efa afaka ny digitalisation de eo am'izay tsika mijery ny zavatra système hafa efa misy ny système mijery ny système hafa tsika hoe ahoana ny fomba atao mba apidibola kokoa amin'ny fanjakana sy ampisan'le transparence eo am'le fanjakana zay ne le zava-misy mba hialana am'izany hoe isaky miovan'ny régime de reto olo reto foana manana monopole rehefa miova ny régime de reto foana miprotéger reto vahiny reto foana an'izao reto ihany reto foana an'izao zay foana le zava-misy eo amitsika eo mba hialana am'izay zava-misy rehetrarehetra zay mahakasika ny fitantananareo orinasa mpanjakana amin'izao fotoana izao ihany koa anisan'ny fanovana notakeny zany iny jiramay zao nalàna le teratany vahiny malagasy no mitantanao manao fampandehanan-drara ny resaka any amin'ny serana mpiara-manidina mifanarenana an'io zay asa goavana ho ny tale généralny aviation civile de Madagascar raha ny fahitanao toy ny ahoana indray ny drafitra hoentina anarenana an'ireo vita ao anatin'ny roa taona ihany koa ve ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao raha misy ny volonté tsy maintsy vita io ianao tao ny tena ny jirama efa nisy gasy ane DG ny jirama firy moa ny gasy ny fanana tao fa le volonté sy le finiavana anao an'le zavatra mihitsy ny olana era Madagasikara ny tenenao teo hoe sarotra manarina an'io inona moa masarotra manarina era Madagasikara ane monopole re olona jerevitra za mandeha avion foana rehefa tonga Madagasikara makany Sambava makany Diego makany Fort Dauphin makany Tulia feno foana io avion io feno foana de monopole tsisy concurrent izy fa inona ny antony mahafahity azy zavatra voalohany indrindra de zao satria nataony fitondrana ny fandimby tao kesin'ny rainy zareo sy reny zareo izy io rehefa tsisy vola ry amin'ny anina ry akao aloha amin'ny ramady eo akao aloha amin'ny jiramao zavatra efa ela ohatry zany foana ny fanaovana an'io zavatra io de mitonga ny fotoana hoe efa tsy andeha ntsony ty zavatra ty satria ny olana natao kesin'ny dadanay sy mamanay foana io zavatra io zay mpitondra teo de zay natao kesiny zareo hoe ty zavatra ty problématique tsisy vola ny fanjakana aiza misy vola ary amin'ny knaps ary amin'ny ramady
ary amin'ny jirama zay foana ny zava-misy ane zay foana ny zava-misy de fomba hoana no anarenanao azy fa raha fa misy ny volonté na io jirama io azy efa ela ny tenenako an'io jirama io efa imbetsaka amin'ny tenenao jirama zaho tonga Madagasikara mbola projet ny jirama io indray no hoentina hoe zao efa tamin'ny 2019 no nangatana 18 mois tamin'ny jirama io 2019 février 2019 hoe meo 18 mois ialana amin'ny délestage anaovana équilibre financier ny jirama tsy natao zany zavatra zany satria misy tombotsoan'olona manokana ao anatiny aoka tsika tsy vilivily nisy tombotsoan'olona manokana ao anatiny de rehefa hita hoe ty projet ty tena tsara fa anapaka ny postinay ty tsy hiditra ty aminay le vola tokony ho izy tsy hiditra ty aminay zao de sakanina le projet tonga ty fitondrana ty nahitana le projet lay de niantso hoe tena tsara ty zavatra ty fa apio zay anatanteraka azy de tonga ny tena tsy miraviravy tena ohatr'izay koa io raha mahadio raha Madagasikara eto de miantso io knaps io knaps ane mbola administrateur teo aloha ihany ao knaps fantatsika fa ataonjareo fanaovana kesy amin'ny administrateur teo aloha teo prime ministre am'izao fotoana zao tao anatin'ny knaps atao fantatsika zany zavatra zany io jerevy manokana momba ny knaps io misy vola be ao amin'io knaps io de atao alaina foana le vola ao sy ny karazana gaga ndray ve tsika afaka roa taona telo taona de hoe tena tsy afaka mandony piasa tsony ny knaps satria tsisy vola gaga ve tsika zay afafinao ihany ny jinjainao mamafy an'izao ianao de zay ny jinjainao io era Madagasikara io teneniko foana nao anatin'ny 8 mois 1 an rehefa misy le volonté anaovana azy tafavoaka foana io fa le problème tsika de zay misy tombotsoan'olona voatoatoana tombotsoan'olona manokana de tsy manana volonté politique tsika tsy manana patriotisme tsika andravan'izay zavatra zay fa raha misy an'izay tsika mandeha dolo le orinasa-panjakanao amitsika sy ny karazan'ireo ina moa ny antony tsy hampandeha azy presque monopole dolo iza moa ny anina ny jirama io koa ne feheziny any ivelany ny banque mondiale zao nandony atsasaka rahaman'ilay tale généraly teo aloha raha ny fifandraisana am'ireo satria anisan'ny sazany Madagasikara ihany koa zay hoe tantanany any ivelany ny vola amin'ireny projet goavana ireny diso zany tantanany any ivelany izy satria tsika tsy manana contre proposition enao zao namana Jean Michel enao zao raha miteny anao amin'ny orinasanao amin'ny financier an'io ainao manjerinareo za zany mametraka vola amin'io ainao manjery financier de hoy izy aminareo hoe tiany plan itondrasanareo azy tiany zao de anao tsisy proposition na tsisy contre proposition efa manana an'izao le zay tiany zavatra efa neritreretinay alohatsika iresaka fa vao misy an'iny ianao satria mahazo 40 millions de dollars na mahazo 20 millions 30 millions de dollars de fa hoe ok tsy maninona ka arainay tsaka ny sy andavany ty de zay de ina ny ataon'olo de iza ny diso am'izany itsika tsy manana contre proposition ve sa le olona manao proposition aminao iza ny diso am'izany tale généraly ny jirama tale jirama de zao hoe le monsieur Royce le voniala teo tsotra tamin'ny proposition iny de tsotra nanao proposition ny banque mondiale hoe zao itadiavana technicien nareo rehefa ohatra hoe tsy manana technicien tamin'izany fotoana zany mbola DG Rive tadidiko tsara izy moa mbola tsy tamin'izao fotoana zao le nitadiavana izy tamin'izany fotoana zany tsy nanana proposition ny direction générale ny jirama tsy nanana proposition ahoana ny réformer ny jirama voalohany indrindra faharoa manaraka an'izany ahoana ny anaovana équilibre financier ny jirama sy ialana amin'ny délestage nanao proposition ny banque mondiale satria izy financier hoe zao ialégena ny aninareo de zay no mandony atsasakaramana sy ny karazana tsisy contre proposition gasiko tonga de hoe ok mety zany de iza no menao tsiny am'izany any foana le problème atsika manome tsinin'olona fa tsika tsy mba mijery fitaratra hoe misy vai ve eto akandroko eto fa vai akandron'olona ny hita tsisy an'zany za manao négociation vao tany Angola tany Botswana manao négociation am'resaka na resaka énergie na am'resaka hafa fa ny olona manana proposition satria tsy ny banque mondiale sy ny partenaire technique et financier miinvestir amin'ny firenena anankiray fa misy ny fonds d'investissement rehefa financier zay de manao négociation hoe zao ty réforme tadiavinay am'ty zavatra ty am'ty secteur ty am'zao ty zavatra ty zao de misy ny contre proposition de miady hevitra eo de misy ny document cadre am'izay iraisany rehetra hoe ty zany lalana ty zany sordalana ok de ahoana au bout de 6 mois manao évaluation n'io tsika 6 mois 1 an misy ny suivi sy ny évaluation omitsika ne tsisy an'izany
le directeur général teo aloha zao efa niteny hoe efa natolotro ny gouvernement le gouvernement teo aloha efa natolotro ny fitondrana teo aloha ny proposition momba ny alana amin'ity zavatra ty réformer na ty jirama ty mbola nahitana le proposition ve tsika mbola niteny ve ny fitondrana teo aloha ok ampadalovana amin'ny conseil des ministres de diniana misy an'izany de iza nomena reo tsiny am'izany iza nomena tsiny am'izany any foana le société mpanjakana misy eo amitsika rehefa tsika hoe any vazany manakenda atsika tsy ny vazany manakenda atsika fa tsika ihany manakenda atsika fomba ahoana mo ao am'ireo jirama idira fomba ahoana ny ividiananao 40 centime kilowattheure am'ireo mpandraraha reo nefa amidinao ny avoaka malagasy 14 centime kilowattheure zany hoe misy gapana 26 centime par kilowattheure isaky ny mamokatra 1 kilowattheure ianao zany misy déficit foana de ino tsy maintsy comblenao isanandro na ianao mieritreritra ve hitantana entreprise hoe milliardiary ny ividiananao zavatra entana anankiray de amidinao 500 ariary ianao hitantana entreprise so orinasa de mieritreritra ve anao am'izany fotoana zany ety ty zavatra mieritreritra ve anao io 40 centime io aiza misy an'izany 40 centime zany ane anaty Europe arany lafo zany nefa tsika manana ny ato rehetra ozy tsika teo manana ny herinaratra tsika manana an'izao tsika manana an'izao tsika ary ny énergie solaire sy ny renouvelable am'izao efa vulgarisé zany hoe tsy tokony ioatra ny 12 centime de dollar ny kilowattheure tsika mbola misinia an'izao rehetrarehetra zao any aza any tsika zay afafintsika ihany jinjaitsika tsisy miracle zany amin'ny économie fa teneniko zany tsisy miracle tonga avy any mana avy any an-danitra hoe tonga de androso be ty tonga de ho foany ty délestage ty ny asa ataonao ihany ino no ahafantarana hoe andeha ty na tsy andeha ty iampita amin'ny lafim-baovao politika kosa indray isika reveo resaka ny fifandraisan'ny raisam-pirenena fa tao anatin'ny fiandohan'ity taona ity de maro sady reo zavatra nitranga aloha zany nisan'ny faraparany teo moa zany le fitoanandoam-pirenena fanomboana fahitan'ny antoko ny fivoaran'ny malagasy tena miroso makany amin'le fanovana tokoa ve le fomba hitondrana n'le fitoanandoam-pirenena sa toy ny tamin'ny fandalovana crise politika hatramin'izay teto Madagasikara le dinika fa tsy misy fampiarana sy le hoe mpandray anjara ihany koa manahoana ny fahitanareo an'le hoe mpandray anjara sy mimpandrindra n'le fikaonan-doha zay atao eto amin'ny firenena ary fanovana toy ny ahoana ihany koa le rafitra ara-politika tokony atao tsara de zany mipetraka le fanontaniana hoe le fikaonan-doha-pirenena za aloha de gaga tsika miteny le fikaonan-doha-pirenena de misy ihany koa ny accord politika de misy ihany koa zao rehetrarehetra zao miseho daholo isan'andro gaga inona ny lalana sy direction tsika ty andehanana mila faritan'ny fanjakana am'izao fotoana zao zany le fanjakana mijoro am'izao fotoana zao inona ny direction tsika andehanana napetraka ny ministre mpanjakana eo amin'ny fanavaozana ikarakara zany concertation nationale sy ny karazany zany aiza ho aiza ny feuille de route mikasika an'izany inona ny objectif tsika ho tratrarina anova rafitra raha tsy miova ny olona tsy iova ny rafitra inona moa le olona teneniko aloha mitoetsaina inona ny zavatra apetrakitsika ho an'ny firenena fa tsy inona ny zavatra apetrakitsika ho anà satria zany eto amin'ny fitondrana inona ny zavatra apetrakitsika ho an'ny parti politika tsy zay le izy dikan'izany voalohany indrindra le concertation nationale alefaso satria iny a no efa nitenenina tany am-boalohany iny a no efa nananganana ministre mpanjakana momba ny fanavaozana satria anavao an'izay zavatra zay ny objectif ane tany am-boalohany raha tadiditsika tsara de hoe anova rafitra tsika inona moa le rafitra le constitution de inona ary le constitution tadiavitsika efa hitatsika efa menimena le centralisme ty ny olona rehetrarehetra raha inona le constitution tadiavitsika de tsy maintsy ny fikaonan-doha-pirenena tsy maintsy amin'ny fianona ny parti politique tsy maintsy amin'ny fianona ny vahoaka malagasy tsy maintsy ny fianona ny reny mpitolo reny tsy maintsy ny fianona ny rehetrarehetra zay no atao ianona ny rehetrarehetra zany de makany amin'le concertation nationale zay ihany ivoany feuille de route hoe ty ary ny feuille de route ataotsika anao rafitra vaovao ty ny rafitra tsangana de makeny amin'ny vahoaka atsika hoe ty le rafitra laninareo ve ty zay le référendum vita zay lany vahoaka zay de apetraka ny fifidianana rehetra demokratika mangarahara ekeny rehetra any ane le zavatra nitenenina tany amin'ny voalohany fa aiza ho aiza atsika zao iza no mikarakara an'le zavatra zao apetraka amin'ny FFKM tsy tafavoaka amiko manokana aloha aoka mateo natao ministère mpanjakana sy ny karazany io de manana légitimité kokoa ikarakara an'izany concertation crédible ve za tsy miteny hoe tsy crédible fa izy kokoa no manana ny légitimité
fa raha tsy hanao an'izay izy inona moa mahacrédible azy le ministre mpanjakana raha ohatra hoe tsy hanao an'izay concertation nationale zay satria zay le objectif tany amin'ny voalohany amin'le fanavaozana inona moa ny crédibilité amin'izany fotoana zany fa tsy maintsy mandehana amin'izay concertation nationale zay satria zay ny andraikitra nakaniny aminy nefa zao ateo any amin'ny FFKM eke ny FFKM manao an'izao sy nyzao batinina koa ny FFKM le olana ane FFKM ane tsoroko zany raha amandrena ra-panahy izy ireo tsisy mahanina an'izany fa tsy ny olona rehetrarehetra ane tsy kristiana daholo fantatritsika tsara ny statistika entre 1500 isanjato ane tsy kristiana ao Madagasikara dia ahoany reny olo reny ohatrany mahatsaritra ena iliky fa zay ny tadiavana le ministera mpanjakana ny eglize autorité morale fa tsy autorité politique aoka ho fantatritsika zany zavatra zany dika ny resaka concertation resaka purement politique fangaro le zavatra de idirako lalindalina ihany koa le izy adino ndray le concertation nationale am'izao fa nisy accord politique nivoaka ho azy tany telo amby folo am'zato sa telo amby folo am'zato sa telo am'zato ny mpanao soni ore olona mba nijeren'le olona nanao sonia tsy manana na ny ray aza ny akabiazan'izy ireo olomboafidy akory de ina légitimité anao am'zany ina légitimité ao nio accord politique io nefa olona manao sonia ao tsy manana olomboafidy na iray azy azonareo le fandehan'le zavatra zany hoe tsy miaingy am'le volonté hitadiavana le tombontsoan'le firenena fa tombontsoa personnel manokana hoe efa mandalo traverser le désert zay alao ty accord politique ty fomba ahoana moa ao anatin'le accord politique ampina 12 ny olona manampy ny filoam-panjakana ore olona zao ara ny filoam-panjakana raha vice président anaky efatra efa sarotra mandray an'le fanapahan-kevitra le décision itondrasana le fanjakana mbola ampinao aniza ndray mba mieritreritra ve tsika mba manana conscience politique sy fitiava-tanindrazana hoe andeha araky ny tokony ho izy hoe zany zavatra zay voalohany indrindra faharoa manaraka zany raha voadolo ny institution tsika mpanao politika manana mémoire courte zay ny ataoko azy tamin'ny 2009 nefa nisy an'izany raha vany ny institution de ina rehefa raha vanao ny institution de ina napetraka CTCST de tsisy zavatra voafidim-bahoaka mihitsy zany eo amin'le firenena tsisy olona voafidim-bahoaka mihitsy zany tsisy institution voafidim-bahoaka mihitsy zany tsika zao any assemblée nationale any ataotsika hoe entre guillemets balise satria ino manana légitimité kokoa satria mbola voafidim-bahoaka na tiatsika na tsy tiatsika reny nandeha amin'ny élection direct universelle na tiatsika na tsy tiatsika de io ny seule institution mbola mijoro satria Sénat fa fantaritsika ny décision na CC teo tapitra ny mandahana de io ny seule institution mijoro ve de io ndray voafidim-bahoaka de io ndray no oravanao de rehefa oravanao de ahoana tsy maintsy anao élection ianao sa hoe apetraka indray CTCST fantaritsika tsara dikan'izay ao anatin'le firenena tsisy institution nanankiray aza voafidim-bahoaka de rehefa tsisy institution voafidim-bahoaka iza ny investisseur tsy tena partenaire technique financière satria raha miteny an'izay ndray de hoe hiankina amin'ny vazaha foana iza ny investisseur anana volonté hoe andeha investir any Madagasikara zay na ny institution anankiray raha tsisy voafidim-bahoaka fa apetraka nomena fotsiny tsy manaraka an'le lampanorenana aza adinotsika fa nanao fianiana ny filoam-panjakana io tamin'ny lalam-panorenana dikan'izany tsy république fa efatra dikan'izany mbola manan-kery ny lalam-panorenana ny république fa efatra zoany tanteraka ny mandravany institution ny assemblée nationale araky ny eo amin'ny lalam-panorenana miteny hoe après consultation président ny ACC président ny assemblée nationale ny premier ministre de afaka mandravy izy fa kosa ao anatin'ny tsy maintsy atao ny fifidianana ao anatin'ny andro vitsivitsy enimpolo andro maximum izy zay tsy maintsy atao ny fifidianana dikan'izany tsy maintsy irosany amin'le fifidianana fa ny tanjony reto de hoe ametraka CTCST tsy manaraka ny lalam-panorenana zay zavatra zay de hitifitra ny fitondram-panjakana indray avy eo hitory any amin'ny ACC hoe mandika lalàna io any io empêché o any any le toetsaina politika misy calcul politique lalam-panorenana io nanaovana fiainana lalam-panorenana république fa efatra io no mitondra atsika aloha na tiatsika na tsy tiatsika ajao io lalam-panorenana io ataovy ny consultation ahafahan'le feuille de route io mivoaka aingany io feuille de route io ny hitondra atsika am'izay avy eo
ny objectif anio hoe tsy hijanonao reo seni reo hoe tsy hijanonao reo ACC reo hoe rehefa misy le rafitra mijoro vaovao tsy maintsy horavana daholo reo zavatra rehetrrehetrao alissu any faideroa fa le olona am'izao a manao calcul politique alao aloha zay hiditra ao alao aloha zay mba hanana place kely eo alao aloha zay foana le zavatra fitondrasana eto am'le firenena zay foana le cadre politique eto am'le firenena tsy mety eto am'le firenena betsaka koa no miteny hoe za tena manindrona ana le zavatra tenenina misy no miteny ny miaramila tsy natao hitatana ny fanjakana fa izy natao hitatana ny fanjakana zay mpanao politika natao hitatana ny fanjakana ozy ny sasany ianareo mpanao politika ne nefa nitatana ny firenena io hatram'izay ianareo no mitendreo nefa nanandraikitra teo amin'ny firenena io hatram'izay fa nanao ny firenena io no entin'ny mpanao politika hatram'izao aizy tsika zao teneniko foana Ronald Reagan teneniko foana ny filo-amérikana acteur anankiray zay mpanao film tsy nanana notion zany hitondra fanjakana zany fa ny fanjakana tompoko a tsy hoe manana traikefa politika na ohatry zany tsara ny manana zany fa mila technicienne autournao technicienne manana an'le vision sy fomba hitatanana an'le firenena zay ny tadiavina fa tsy hoe mitambasy ty tsy tokony hitondra firenena sy ny karazany tsisy an'izany mpanao politika ny nanimba ny firenena io hatram'izay ianareo mitendry hoe mpanao politika zay tokony hitondra n'ity firenena ity fa tsy ny miaramila ianareo nanimba ny fitondrana nanomba ny firenena io ane ianareo nefa teo foana tsisy ny zavatra vita anareo androany ianareo hikritika olona vo anomboka ametraka an'le rafitra sy ny karazany ny olona anankiray raha tsy antorian'ny technicienne manana ny traikefa ananany rehetrarehetra zay no mahatonga le fitondrana tsy mahomby hitatsika ny fitondrana rehetrarehetra teo satria tianao dijady anao rehefa tsisy technicienne hoe tirangano mety aty ary mahaiza mihaino olona mihaino ny technicienne rehetrarehetra misy ny technicienne any atsika gasy tsy andry ny vahiny foana ny teny hoe zao ndray ty apetraka ndray ty olo ty ao amin'ny kinapo tsy ao amin'ny jirama ao amin'ny era Madagasikara na ohatry zany tsy any ny tanjona atsika fa manana technicienne io Madagasikara io alaivo daholo ny technicienne rehetra ny resaka zay mba ny diaspora taty manana technicienne ny diaspora manana technicienne ao amin'ny firenenao aza matao atritsika za lazaiko anareo zany a parmi an'le task force ao amin'ny gouvernement luxembourgeois parmi an'le task force ao amin'ny gouvernement luxembourgeois mieritreritra ny atao hoe relance économique afaka 10 taona ao anatin'izany za tsy luxembourgeois za olona gasy fa manana traikefa am'le firenena satria niasa efa 10 taona mahery miasa am'le firenena natsona hieritreritra n'zany zavatra zany de tonga ny tena tsy an'le olana tsika manko raha vao hoe miantso ny technicienne avy any ivelany sy ny karazany reo gasy importé tsy zany le traikefa hitondrasana an'le firenena zay no jerevana zay no ifantohatsika ahafana mampandrosa an'le firenena fantatro zany na ao am-pitoerana aza misy olona manana traikefa ny ao am-toerana mila an'izay technicienne rehetrarehetra zay ny fitondrana fa tsy mila an'ireo politicienne véreux efa manimba ny firenena io hatram'izay mila renouveau mila fanavaozana tena fanavaozana ny firenena izay mbola hijanona am'le hoe politika izay hatrany sika ianareo mpisehatra ara-politika anisany hoe tsisy fianarana an'izay aloha eto Madagasikara hoe manao politika fa miainky any antoko politika any zany fa ny zava-nisany eto amin'ny antenimieram-pirenena tao vao niova ny mpitondra de lasa manaraka an'le mpitondra eo ilay solombavam-bahoaka zay mitonona ho nanohana an'le fitondrana niongana teo hitatsika zany tamin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao hoe niaraka tamin'ny fitondrana ny maro anisa tao fa vetivety eo tonga de lasa miaraka am'le fitondrana fanavaozana avokoa ilay solombavam-bahoaka misy alliance contre la nature zany ao amin'ity androm-panjakana ity anisany hoe tenenin'ny olona izy io angatany tanora ihany koa ndren'izay da hoe raha vao any lay antenimieram-pirenena fa tsy navita nanao ny asany inona zany no tokony ho atao mba tena hoe ametraka n'io androm-panjakana mpanao lalàna io zay mbola hoe nofidim-bahoaka ho crédible amin'izao fotoana izao le problème fanaovana politika ao amintsika tonga de tsoroko ny amarina tsy manana foto-kevitra hijoroana ny mpanao politika ao amintsika tsy manana foto-kevitra hijoroana zay le mivadibadika io hoe androany ianao mapara aloha zao de lasa any HVM teo aloha de lasa HVM tsisy foto-kevitra hijoroana ny fanaovana politika ne c'est un métier asa ohatran'ny asa rehetra io ianarana ohatran'ny ianarana rehetra io misy foto-kevitra rany izy io hoe ity foto-kevitra hijorana sy arana ao amintsika tsisy an'izany io zany tena miteny aminao voalohany indrindra
hoe nanimba mpanao politika nanimba ny Madagasikara. Ary io anteny meram-pirenena io anisan'ny manimba ny Madagasikara. Fantatritsika zany, nisy histoirana malety tao amin'ny anteny meram-pirenena io. Misy tsangatanana tsy hainao hoe ahoana zany eo amin'ny anteny meram-pirenena io. Misy an'izao rehetrarehetra ao amin'ny anteny meram-pirenena. Io ny anisan'ny institution namotika an'ity firenena ity. Fantatritsika zany satria tsy manana foto-kevitra le olona. Inona moa ny ijoroany? Voalohany indrindra na ny amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra ny solombavam-bahoaka. Tsy hain'ny zareo akory anie ny andraikitry ny zareo. Za nahita solombavam-bahoaka dia miteny mihitsy, amboarina ty lalantsika ty, anao an'izao ty ohatra. Fantatrao ve moa inona ny asanao? Mpanao lalàna anie anao. Zany solombavam-bahoaka zany. Firy amin'ireo solombavam-bahoaka reo nanao proposition de loi. Firy io solombavam-bahoaka nanantsika io. Tsisy nandray azy. Tonga ny propaganda dia mizara vary, mizara an'izao rehetrarehetra zao. Reny zavatra reny mila delitsika daholo. Tsy ny 90% ny mpanao politika eo Madagasikara tsy manana vocation hoe inona tsy manana ny sens an'le hoe inona moa le fanaovana politika, inona moa le politika, fa toerana vola voninahitra. Zay foana ny mpanao politika eo amintsika eo. Dia zay mahatonga azy mivadibadika io, aty indray aloha zao ny lalana dia ary izy, aty indray ny lalana dia ary izy. Fa tsy manana foto-kevitra ijoroana. Ary raha mangataka ny olona ny andravana ny Assemblée nationale io, na misy Assemblée nationale vaovao nganao eritreretinareo iova le izy. Tsy miova izy na misy Assemblée vaovao. Satria le toe-tsaina, zay le niteneniko teo. Le vocation anao an'le politika mihitsy. Tsy ananan'le olona, inona moa zany politika zany? Inona moa ny andraikitra sy tamberina amin'izany politika zany? Inona moa zavatra ataoko amin'izany politika zany? Dia rehefa misy ny fanamborana ny zavatra tsy mety atao vagence politique tsy vagence politique ny application ny lalàna. Tsy mpanao politika eo amintsika eo vitsy zany hoe mandeha araky ny tokony ho izy amin'ny fampandrosoana an'le firenena. Hatramin'izay mihitsy ny teneniko. Fampandrosoana ny tenany, fampandrosoana ny fianakaviany, fampandrosoana ny namany sy ny antokony. Zay ihany. Dia io mahatonga ny olona leo politika eo amintsika eo. Nefa tsy afaka hiala amin'izay tsika fa ny fanaovana politika ihany ny zavatra rehetra ataonao dia politika hampandrosoana ny firenena. Eo amin'izay resaka politika izay hatrany ny zavatra misy rehefa miala eo amin'ny fitondrana ilay olona mpanao politika io dia hiara-ny fanenjehana mety hoe fampiaran-dalàna le izy fa tsy izay politika fa zava-misy mantsy amin'izao misy olona maromaro voasambotra noho ny hoe zavatra tsy nentina atao isan'izany filorananteny merandolona teo aloha izay voalaza hoe nanome baiko ny mpitandro ny filaminana anao hery famoretana izay tsy andraiky nylay baiko ny mpitandro ny filaminana ma hoe manamboninahitra teo aloha misotro ronono azy ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay voalaza fa mikonikonina fanonganam-panjakana nanirakolona zaravola. Raha ny zavatra misy anefa dia hoe molona maro no anisany hoe nanana izay fiarovana manokana izay teo aloha tsy azo nenjehina fa amin'izao fotoan'izao anatin'ilay fanavaozantsika inona ny tokony ataon'ny rafi-pitsarana tena hoe anenjehina andren'olo ireny satria maro ny olona izay mialokaloka ao anatin'ilay hoe fanohanana ny fitondrana amin'izao fotoan'izao dia manana le fiarovana manokana dia tsy azo enjehina fa anisany mbola hoe mampiorohoro an'ilay rafitra izay tokony isahana izay fanadihadiana sy fanenjehana izay ary. Zay le problème atsika eo zay ny fanarahan-dalàna. Zay le olana. Amin'izao bascule fandraiky amin'ilay zavatra niteneninao teo ihany. Le eo amin'ny anteny meram-pirenena manohana ary amin'ny fanavaozana ary amin'izay mba tsy voaendrika amin'ny zavatra ratsy nataony teo aloha. Zay aloha teneniko mialatsiny any. Teny an'ilay filohan'ny anteny meran-dolona teo aloha anao tsy nahita nefa fanomezana baiko. Na izy ara nidina teny an-kianja. Nidina teny an-kianja mihitsy izy manome baiko, azo ny mpanao gazety zany. Izy mihitsy ara no miteny hoe tsy ireo ve dia atahorana laisany, ireo ve zao hitantsika daholo zany. Andraiky ny ve zany amin'ny anteny meran-dolona. En plus izy fa général misotro ronono, andraiky ny ve zany. Tsy nandika lalàna ve izy amin'izany? Dia raha ho tsaraina amin'izany ve izy dia izy any amena tsiny hoe vagence politique ve? Tsy vagence politique le izy fa fampiarana lalàna. Misy izy zavatra fampiarana lalàna. Dia eo amin'izay ina ary ny tokony atao amin'izao fotoana zao? Ny tokony atao amin'izao fotoana zao dia ny séparation du pouvoir mihitsy. Ny exécutif aleo ary, ny fitsarana aleo tena maharitra anao ny asany araka ny tokony ho izy. Zay ny zava-misy. Fa raha velanao malalaka ro fitsarana io anao ny asany araka ny tokony ho izy dia mandeha ho azy io na izy mandika lalàna na eo fitondrana azy ianao. Anga mety misy ane amintsika miteny zao mety misy eo amin'ny fitondrana io mandika lalàna. Dia raha manana ny indépendance ny fitsarana io dia tonga dia manenjika azy hoe tsy mety zavatra tia misy fandikan-dalàna tia tsy maintsy misezira ny fitsarana zay amin'ity zava-misy ity.
fa le tsika de mora foana no manao conclusion facile hoe zay le mora le conclusion hoe fanenjiana ara politique io vazance politique io tsisy rehefa manao tsy mety ve anao de vazance politique de angalatra dôly zany tsika de andika lalàna dôly de hoe rehefa miova ndray fitondrana de eo nareo calme amizay nareo aloha zay foana ny zavatsisy de tsisy fampiarina ny lalàna misy lalàna velona ao Madagasikara mila piarina zany lalàna zany fa tsisy ambony lalàna na izy ny izy fantatritsika tsara zany misy oronam-peo rehetrarehetra any misy preuve rehetrarehetra any mikasika an'izany anterimeran-dolona teo aloha zany zavatra nataony zany olo zany de androany atsika gaga eo koa misy an'le député vice président ny fianaratsio teo aloha matoly fitsarana manao fanadiadina sy ny karazany misy antony eo aleo anao ny fitsarana raha madio mangarahara izy raha metsika fahadiovana sy mangarahara ihany koa ny fitsarana raha tsy meloko izy aleo kosa izy ivoaka raha tsy meloko raha hoe zavatra nanameloana azy tsy mitombony rehefa vita ny ankety de aleo izy ivoaka fa raha hita zao hoe misy zavatra misy preuve ao tangible de atao hoana sao de vazance politique ty fa aleo izy ajanona fa aleo izy avoaka mialatsiny fa aoka ny lalàna na izy na iza na am'izao fitondrana zao azy na iza mandika lalàna na iza aoka ampiarina aminy lalàna hitrany amin'ny fanavaozana antsika fanavaozana io ny toetsaina tsy fanajana ny lalàna ny voalohany indrindra raha tsy manaraka an'izay tsika tsisy fanavaozana ho tonga eto Andriamatoa Serge Mbe Jovial filohan'ny antongo antony fivoaran'ny malagasy tapitra sady ny fotoanantsika nafahana nyresadresaka tao anatin'ny fandarana zara hevitra inona no azonao amin'tinana ireo voaresaka teo izay ry afatra ihany koa ny vahoaka malagasy ao anatin'izao hoe fitondrana fanavaozana izao zavatra vitsivitsy angamba ary misaotra anareo mbola misaotra anareo ihany amin'ny fanasana zavatra vitsivitsy ny afaka ofitiniko angamba ny sy nofeheziko hatrany nanany tena fiovana ny vahoaka malagasy matona anao an'ireny tolo reny 5 reny nanany tena fiovana aoka tsika tsy andesy fiovana ny vahoaka malagasy aoka tsika tsy andesy fiovana tsy andesy fanantenana ny firenena mihitsy azy satria miankina amin'ny fanapaha-kevitra zay ho raisitsika zao ny ho avy ny firenena io aoka ny lalàna ho ampiarina hatrany raha misy ny lesiko ny lalàna teo aloha aoka hovaina zany lalàna zany manana fanjakana mijorotsika ekeny rehetra am'izao fotoana zao tsisy angambany hoe iza na ireo mamparatenenareo teo reo mamparareo ane de va miteny mihitsy hoe oke mananaiky an'ity fanavaozany ity zay fa andao ifandiniky ary zay le ilana an'le concertation nationale tsisy ahiriky am'le concertation nationale na time anao na mapary anao na irimary anao na izy anao fa aoka ny rehetrarehetra mihitsy no andray anjara mba hisy foto-kevitra matotra ao ary aoka ny lalàna na izy na izy ampiarina ny lalàna zay mandika lalàna rehetra aoka ampiarina azy ny lalàna mikasika anao député ampisiko alina kely mikasika anao solombavahoaka zay nesorona misy ny solombavahoaka nesorona aoka tsy anilika koa tsika hoe ty nesorona de ty tsy nesorona fantatritsika am'izao fotoana zao fa misy ny solombavahoaka nanomboka tamin'ireny toedrarana fana reny efa tsy teto toerana tsony tsy eo toerana tsony tsy manatrika ny antenimera aiza hoaiza mikasika azy reny mbola betsaka izy reny tsy eto toerana fa manina mbola tsy esorona zay le fitoviany rehetra eo amin'ny lalàna tsy misy azo ahirika fa rehefa ny lalàna ny ampiarina miatra amin'ny rehetrarehetra hatrany ambony ka hatrany ambany fa raha ny lohany tsy manaraka an'izany lalàna zany aza manantena itsika fa aty ambany aty anaraka an'le lalàna aoka ihany koa itsika heritreritra amin'ny fampandrosoana toekarena amin'le firenena am'izay manana ny atoa rehetrarehetra tsika na ny reraky ibony tany na ny akibony tany zany na amboniny tany zany tanety zany na amresaka fambolena sy fiompiana zany jony zany na amresaka teknisiana nanatsika sy ny karazana fampandrosoana rehetrarehetra zany na amresaka digitalisation zany miditra fotoana vaovao ny firenena izao tontolo zao am'izao fotoana zao aoka isika ifantoka am'izany rehetrarehetra zany ho fampandrosoana sy ny tombotsoany taranaka faramandimy zay ngamany azoko terena amin'iny misaotra atsika rehetrarehetra misaotra ny vahoaka malagasy miaino sy ny tafatafa ary ihany koa miainga ny rehetra zany anana an'izay conscience générale zany palo politika vita ihany fa ny taranakitsika sy ny vahoaka malagasy ny aoka notsonjovony betsaka ny fampandrosoana tokony atao Madagasikara efa tara atsika hoe ao andro ray am'fahatarana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra 5 andro ny anarena anazy efa 4 taona ny fahatarana ty vahoaka malagasy ty Madagasikara ity aoka tsy ho tara itsony tsika fa de hiasa dian'izao ho fampandrosoana sy ny ho tombotsoan'le firenena zay ngamba no azoko tenenina koa dia misaotra anareo tamin'ny
tamin'ny tafatafa sy ny fifampiresahana rehetra tompoko fa dia misaotra to